Ndraimbava makasika ny fitaterana maherin'ny dimanjato hatreo nisan'ireo mpitatitra ny soratra anarana andray ny fanampiana arabola avy amin'ny ministeran'ny fitanterana sy ny fizahanany mety ho toetrandro makasika indrindra ny fanampiana azon'izy ireo manoloana ny vesatra amin'ny vidin'ny solika samihafa zany nisy ny fanazavana nentin'ny lehiben'ny ATT momba izay. Nisy ny fisondrotan'ny vidin-solika ozy nareo toy ny sondra valopolo ariary. Raha tadiditsika koa dia efa tafiditra atao anatin'ny vinavina ny fiovaovan'ny vidin-solika io. Izay indrindra no nanaovan'ny fanjakana fankatoavana ny compensation zany manomboka ny mois de novembre teo. Izay efa mariana fefaonaty ny fikirakirana azy tanteraka zany zahay azao. Izay zany no tena hoe zava-dehibe tao anatin'le fanaovana le compensation mbola mila apatsevina ihany fa io vidin-solika io dia misondrotra dia midina kely indray dia misondrotra fa misy zany hoe misy karazana ho avy amin'le fotoana izy azo stable azy zay efa tsy ho ela angambozay arak'le fanambarany ny teknisianina teto dia ararotoka ihany ny milaza amintsika zany mikasika ny compensation fa mbola mitohy ny fisoratana anaratra zay efa nanomboka moa tamin'ny daty ny men'ny fanjakana dia ny 1er novembre ka hatramin'izao ary eo ihany koa ny fanatsarana zany zay mila lazaina eto mikasika an'ireo les 3 opérateurs amin'ny resaka fikirakirana n'le vola makany an'le mpitatitra dia efa misy fanatsarana koa zany natao eo anivon'ireo entité anankitelo ireo.